Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifanainavana no hiara-manantsika tratrety alakamisy fa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko 17, Matio toko 17, andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Matio toko 17, andininy 10 ka hatramin'ny 15. Amin'ny Jesu ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoharana no itenenanao aminy, ary namaly Jesosy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela halala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela, fa izay manana no omena, ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay kely ananana aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandray izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminanian'i Isaiah manao hoe handre mandrakariva ihany ireo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ireo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'ny olona izao, ary efa lalo-dalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony, fa ndao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka hasitrana azy. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mampieritreritra avako ity tenin'i Jesosy ity manao hoe izay manana no omena, ka anana be dia be, fa izay tsy manana kosa dia izay ananana aza esorina aminy. Sy ny tenin'i Isaia mpaminany manao hoe fa adala ny fon'ny olona, ary nefa nakipy ny masony, lalo-dalovana ny sofiny, andrao hahita ny masony dia ka handre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy. Sy ny hoe handre mandrakariva ihany ireo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ireo fa tsy hahita. Mampieritreritra ilay teny tsotra masina raha jerena somary ivelambelan'ny dia ny hoe fa angaha moa tsy ny sitrapon'Andriamanitra ny ananan'ny olona, fa ahoana moa izany hoe izay kely ananany indray mbola ho alaina aminy. Manana aloha tsy maninona raha ampiana, fa ny tsy manana kosa nahoana ny mbola alaina aminy indray izay kely ananany. Ary ahoana indray ity teny Isaia mpaminany ity manao hoe ndreo dia mahiratra izy dia hibebaka ka hasitrana azy, fa inona moa ny planin'Andriamanitra, fa inona ny sitrapon'Andriamanitra. Miavako azo jerena amin'ny lafiny zavatra maro ity andiny tsotra masina ity. Raha tsorina dia amin'ity anankiray amin'izay tiany Matio volazaina raha ny sitona izany izany toritenin'i Jesosy izany izy dia manao hoe izay manana anie dia omeny. Izany hoe ireo izay mino dia hitombo finoana izy, ireo izay efa nandray dia hitombo finoana izy, fa ireo izay tsy nandray kosa na dia hitoetra eo aminy aza ny zavatra tsara dia tsy ho hainy hitahiry azy. Tahaka an'ilay satria sy tokony atoroantsika ity Matio toko 17 dia fanoharana momba ny mpamafy, hoe izay tany tsara dia izao haniry eo aminy voatsara, fa izay tany ratsy kosa na dia izay voatsara aza no hampaniriana eo aminy dia tsy haniry izy. Zay le hoe izay tsy manana na dia izay ananana aza dia esorina aminy. Miavako amin'izao andro antsika izao dia azo jerena amin'ny lafiny zavatra manokana ity andiny tsotra masina ity. Tamin'ny any am-potoanan'ny moyen âge dia nisy karazana areti-panahy antsoina hoe asedi. Tsy dia teny efa mahazatra loatra. Ny salamo mampiasa an'io ihany, mampiasa an'io indray mandeha. Ny salamo manao hoe ny fanahiko Andriamanitra reraka satria tratry ny asedi. Ny hoe asedi avy amin'ny teny grika hoe akedia, raha tsorina dia tsy firarahiana na famaivamaivana-javatra na fanaovana tsinitsinina. Ny asedi dia karazana areti-panahy
tansainy Saint Thomas d'Aquin ary mbola ny tansainy Papa François matetika. Papa François dia intelo inefatra ny tanisany io miteny hoe ACD io hoe ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia indrindra ao anatin'ny fiangonana moa zany resahana. Ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana indray dia tratry ny antsoina hoe ACD io izy. Le ACD dia ilay karazana areti-panahy izay mikiky ny olona, mahatonga ny olona tsy miraharaha vavaka, tsy miraharaha fiainam-panahy, tsy miraharaha malaina amin'ny vavaka, malaina amin'ny tenin'Andriamanitra, malaina ibebaka, malaina amin'ny amin'ny atosika hoe ny zava-panahy, tsy miraharaha zava-panahy, tsy miraharaha ny fivavahana, zay le atao hoe ACD. Ary dia ny akon'izay dia manjary misy fahabangana ao anaty. Misy fahabangana ao anaty, ary fahabangana ao anaty io dia manjary miteraka toe-tsaina mora resy, manjary miteraka toe-tsaina mora kivy, toe-tsaina mora miondrika, toe-tsaina tsy afa-mandroso. Misy filôzofy anankiray Amerikanina, Stephen James Bartlett, mbola velona izy, 20 taona any ho any izy, nanoratra boky eo amin'ny 20 eo, sa mahery kely. Dia ity filôzofy Amerikana, feny psychologue moa izy, fa nandalina be dia be mikasika ny épistémologie, ny psychologie sy ny sisa ity rangahy ity. Fa ity rangahy ity zay mampieritreritra be ny fomba fijeriny ny fiarahamonina ankehitriny. Ny fomba fijeriny fiarahamonina ankehitriny dia ilazana manao hoe fiarahamonina anjakan'ny médiocrité. Miamivelatra be izy ankehitriny ny antsoina hoe médiocrité, zany hoe lay toe-tsaina zatra mionona amin'ny antonontonony, toe-tsaina zatra mionona amin'ny hoe mety io e, tsy maninona io e, milamina io e, toe-tsaina mora manaiky ny hoe tsy maninona re zao e, tsy hitan' zay tsy nanao io e, sy ny sisa rehetra izay médiocrité zay. Hoy ity filôzofy Amerikanina zay mbola velontsika teo, mampianatra tany Californie sy ny sisa rehetra, Stephen James Bartlett, ary amafisin'ilay filôzofy anankiray antsoina hoe Hermanès, ny hoe tena zao andro antsika zao dia andro anjakan'ny médiocrité, toe-tsaina tontonony sy ny sisa rehetra. Ary io toe-tsaina atontonony io dia toe-tsaina zay nateraky le antsoina hoe nivellement par le bas, zany hoe mifamatotra am'ilay hoe nivellement par le bas. Zany hoe inona moa nivellement par le bas? Zany hoe fanatsoratsoran-javatra, sotonina hidina ka lasa niiva indray no atao fenitra fa tsy niava. Ny nivellement par le bas lay toe-tsaina hoe sotonina mba hidina dia tsy inona tsy akory fa ilay toe-tsaina tsy miraharaha ny fenitra, tsy miraharaha ny norme na ny standard na ny exigence, tsy miraharaha ny fitsipika, tsy miraharaha ny fenitra araka ny tokony ho izy, fa zatra ny hoe mety io e, tsy maninona io e. Ny antony dia lasa misintona ilay fiezahana, zay le hoe nivellement par le bas, misintona lay fiezahana, misintona lay ny hafa tsy ezaka, fa misintona lay mpiezaka mba anaraka lay ety ambany. Ary dia hitantsika amin'ny sehatra maro samihafa, tsy hoe Madagasikara ihany io, fa hitantsika amin'ny antsoantso isan-karazany. Raha makany Frantsa ianao ohatra de menomenona ny mpampianatra marika rehetra any Frantsa, matematika fa hoe Frantsa nge tanànan'ny matematika e. Fa ary dia maninona no midina be raha mitaha firenena maro ny niveau matematika any Frantsa ohatra. Raha mijery ianao any amin'ny firenen-kafa na any États-Unis io dia mahita izany hoe toa fitambotsorana izany amin'ny sehatra maro samihafa, na amin'ny économie io na amin'ny art aza, na amin'ny art aza dia toa tsapanao lay toe-tsaina zay mionona amin'ny antonontonony. Ny antony dia tsy hoe le olona koronin-dratsy fanahy azy, tsy hoe le civilisation iainantsika zao, na ho antsika malagasy na ho ampon'ny olona eto ambonin'ny tany, fa ilay rivotra iainantsika zao mihitsy no manefy antsika
hiemitra ho any amin'ny toetsaina tonontonony. Lasa very lay toetsain'ny mpiady mahery any amin'ny 350 le toetsaina voninkiady, le toetsaina voninkiafy, satria mahery ny tosiky ny hakanosana, mahery ny tosiky ny tahotra. Satria rehefa manjaka ny tahotra, dia lasa tsy afaka sa manao zavatra aty mijanona amin'ny ataontsika hoe médiocrité. Hoy ilay filôzofia anankiray antsoina hoe Émile Cioran, manao hoe raha ohatra nge ianao izy ka matahotra natao hoe ridicule, raha ohatra ianao ka matahotra ny omezana, raha ohatra ianao ka matahotra ny hoesoana, raha ohatra ianao ka matahotra ny andeha irery, de izao tsy lasa lavitra ianao. Ary na ny talentanao raha-tsy hivoaka, ary na dia mahay tahaky n'inona ary ianao, dia hijanona ao anatin'ny médiocrité. Ilay tahotra ny fiarahamonina, ilay tahotra ny fiarahamonina, ilay tahotra ny vavan'olona, ilay tahotra ny omezana, ilay tahotra ny hoesoana, ilay tahotra ny havaka, iny toe-javatra iny mahatonga ny olona hijanona ao anatin'ny médiocrité. Izay manana dia omena, fa izay tsy manana kosa na dia sorony aminy ara, na dia izay anana dia sorony aminy. Jesosy zany dia hitorantsika hoe izay manana, izay hoe miala amin'ity toetsaina ataontsika hoe atontonony, toetsaina tsy miezaka, toetsaina tsy voninkiafy, toetsaina ataontsika hoe lay mionona amin'ilay asidi, ilay fahalainana ara-panahy. Jesosy hoe dia mitorantsika hibanjina idéaly dia ny fiainana mandrakizay. Jesosy dia mitorantsika hibanjina ny fahatsaram-piainana ao amin'Andriamanitra. Jesosy tsy mankasitraka ny olona tsy manana fenitra, tsy manana norme, tsy manana exigence, tsy manana ataontsika hoe tsy Jesosy zany. Jesosy tsy ao anatin'ny ataontsika hoe médiocrité mihitsy. Jesosy mitaona ny olona hanana fenitra ara-panahy tena izy. Jesosy mitaona ny olona hibanjina ny fahatsarana. Izy tena ny ara-tena manao hoe ray ihany ny tena tsara, za maninona nataonao hoe tsara. Jesosy tsy mankasitraka ny toetsaina ataontsika hoe mety hoe tsy maninony hoe aza vaky loha fa tsy maninony io alao io tsy izay Jesosy. Ary izay toetsaina tena hoe izay manana dia omena, zany hoe izay miezaka hiala amin'ny toetsaina zara fa vita, ny toetsaina kitotono dia hitombo izy, hivelatra izy. Fa izay zatra kitoto, izay zatra zara fa vita dia izao na le kelany anana dia hoesorina aminy. Tsy hoe ny olona nanala aminy, fa ilay rafim-piarahamonina mihitsy, ilay système no hanala azy. Afaka malala hotsika manao hoe raha mamaky ireo ataontsika hoe tantara lafin-javatra maro samihafa miresaka an'io isika, dia misy lafin-javatra telo mameno ataontsika hoe médiocrité. Dia ny voalohany dia ilay ataontsika hoe médiocrité intellectuelle, zany hoe lay fahalainana, lay toetsaina mora kamo hiezaka, le toetsaina tsy tia ampivelatra ny fahalalana, le toetsaina izay ataontsika koa hoe tsy tia hivoatra, toetsaina mora manara-damôdim-pisainana, toetsaina manaraka fotsiny ny lamôdim-pisainana, toetsaina izay tsy tia hivoatra mihitsy, tsy tia hikaroka, tsy tia hamaky boky, tsy liam-pahalalana, toetsaina izay mpanara-drian-drano tsotra fotsiny zao. Ary tsy vitan'izany fa rehefa io médiocrité izay hitantsika maneran-tany Madagasikara moa na ny malagasy dia hitantsika tsy afa-miala amin'izany. Ilay koa misy ilay ataony ity ataontsika hoe James Bartlett io hoe lay médiocrité émotionnelle. Io tsy afa-tsy akory fa io lay asedi, lay fahalainana, lay ao anaty eo misy banga, misy tsy fananana fifaliana, lay ataontsika hoe fahafoanana lay faniriana hivoatra ara-panahy io na amin'ny lafiny maha olona mihitsy. Fa misy koa le médiocrité morale, ilay tsy vonona ny hivoatra,
amin'ny lafiny ivelany tsy mieritreritra ny hoe vorona anaratry an-drano fotsiny ny fenitry ny fiarahamonina tsy mametram-panontany hoe mety ve zao fa tsy mety ve zao lasa manaratry an-drano ny fiarahamonina tsy vonona nohatra tsy manana eritsaina hivoatra tsy manana eritsaina hanova zavatra na de hita raha fa tsy mety le fiarahamonina lay morale ao anatin'ny fiarahamonina de zao tsy manana eritsaina hivoatra ary tsy manana herim-panakory aza ny voatra tsy manana herim-panahy hanohitra lay tsy mety fa de toy ny manaraka eny fotsiny toe-tsaina resy tsotra fotsiny zao miavako eto any de manimby zany toe-tsaina zany ary io mamarina teny lay filôzôfa na de tsy mpivavaka izy antsoina hoe Nietzsche hoe rehefa iainana ao anatin'ny fiarahamonina ny médiocrité de manjary lasa mpandokatena fotsiny izy lasa manao izy Nietzsche le antsoina hoe auto adoration ary indraindray de lasa manenjika zay te hivoatra misitona hidina zay te hitraka misitona hidina zay te hanova ary mety manapotika ny te hanova mihitsy ary satria ny médiocrité dia tsy hoe toe-tsaina fotsiny fa lasa areti-piarahamonina mihitsy tsy hoe aretin'ny tsirairay fa lasa aretin'le fiarahamonina mihitsy ary io amy eto ambonin'ny tany de hitatsika mitranga era-tany io lay toe-tsaina zay raha tsorina amy teny malagasy de lay toe-tsaina ory avamanana lay toe-tsaina ory avamanana satria tsy te hivoatra tsy te hiezaka fa mifampisitona midina tsotra fotsiny zao eto zavako malala tiany Jesoa ity sika ity fivavahany ity moa inona amitsika ny fivavahana nge fifandraisana amin'Andriamanitra ny fivavahana fifandraisana am'lay Andriamanitra tsara sy nanao ny tsara ary amy teny eto Isaia mpaminany manao hoe andao ange izy ahitaka andao ahita ny masony de ho vovonjy izy io le toe-tsaina mihitsy lay mitona atsika hivoatra sy ezaka hiala am'lay zara fa vita hiala am'lay kitoto hiala am'lay toe-tsaina hoe tsy maninona io fa mety io misy mantsy ny olona mieritreritra manao hoe ny tanjona nge tsy natao hotratrariny raha mamaritra tanjona ianao raha miteny anao hoe zavatra tsara de hoe zany ange tanjona fa tsy natao hotratrariny tsia ny tanjona dia na tsy natao hotratrarina aza rehefa manana idealy ianao amy fiainanao na iza manana idealy rehefa manana idealy ianao na tanjona tsara anankiray na zavatra nofisina anankiray na toe-pana tanjoninao ka izao mety tsy tratranao iny fa tsy any am'lay hoe tratra sa tsy tratra ny olana fa lay direction zay andiananao de makany amin'iny tanjona iny ny zava-dehibe de ny hoe makany amin'iny tanjona iny ny lalanao fa tsy very ianao mety ho tratra mety tsy tratra trano ny olana fa ny hoe mizotra makany am'le zavatra eritreretinao ianao miavako malala Jesoa eto mampianatra atsika ho sarotiny amin'ny tenatsika hiala amin'ny fahalainana hiala amin'ny toe-panahy zay manamaivamaivana ny fiainam-panahy manamaivamaivana ny fiezahana manamaivamaivana ny manome toerana ny akamoana manome toerana ny fahalainana ny toe-tsaina indraindray ara-moa manarakefa fotsiny andraindray dia mialokaloka ao anatin'ny hoe hevitry ny maro mialokaloka ao anatin'ny hoe fomba fijeriny maro fa rehefa fomba fijeriny maro de mety mety ho marina zay amy lafiny sasany fa manjary mahatonga toe-tsaina tsy miezaka manjary toe-tsaina tsy miova manjary toe-tsaina tsy mety hivoatra satria mibahana hoentin'ilay zao tontolo zao miazakazaka de variana satria ny toe-tsaina iainantsika ankehitriny de ny norme na ny fenitra iainan'olo ankehitriny de fitadiavam-bola asa hazakazaka voninahitra any ka manjary lasa mipetraka ho azy ity toe-tsaina zay teneniny lay amerikanina ity Stephen James Bartlett hoe manjaka ho azy fotsiny ny médiocrité ravako malala ho tsika manao hoe inona moa ny fivavahana amitsika inona moa amy Jesoa ny tompo iainantsika amin'ny atao hoe fivavahana firaisana amin'Andriamanitra
fikatsa fiainana miaraka amin'Andriamanitra ary zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany de fiainatra fikendrena anao zavatra tsara ary tsy zavatra tsara tsy hoe tsy azo tanterahana fa zavatra tsara azo tanterahana zavatra tsara efa tanteraka ao am' Jesosy fa ny olana de izao lay toetsainy zao tontolo zao no mibana ao anatintsika de manjary mankafy zavatra ratsy sy tsy mendrika isika ka manjary malaina mivoatra ary didantsika fa manimby io na ny fiarahamonina hitatsika etseroa na de zavatra tokony ho vitany ary de tsy vitany na dia satria tratran'lay fahalainana tratran'lay fifanjanana tratran'lay fanamarina tena any ka manjary lasa toy ny mandoka tena fotsiny io niditra toy ny laza lasa manome fenitra na tanjona izay vitany tena ihany natao hoe mety natao hoe tanjona fa tsy mamaritra intsony lay tanjona araka ny tena tokony ho izy le avako manoloana zao toe-javatra izao ny mpino de tao amin'ny tompo hivoatra taon'ny tompo hivoatra itony fanoharany tony de tsy fanoharana ho an'ny olona kamo Jesosy eto miteny de nivoaka amin'ny mpamafy de namafy izy tsy nampaninina azy namafy teny amin'ny teny amin'ny tsilo tsy nampaninina azy namafy teny amin'ny lalana tsy nampaninina azy namafy teny satria olona zay lay mpamafy zany hoe olona manana finiavana olona manana finoana tsy manana fitsarana mialoha hoe ty tsy entina ty ety fa izao manana finiavana hoe mety iovy io izay toe-tsaina hoe miezaka izay toe-tsaina ataontsika hoe manana fisokafana izay fa tsy manana ndradray ny ataonareo teny frantsy a priori hoe io ve ety io ve tsy ety io ve aniry io ve sy ny sisa ndradray mety manana zany toe-tsay zany de tsy tafavoaka am'izao andro anasika zao dia mitaiza tanora isika mitaiza tena isika mitaiza mpiarabelona isika de tokony taona fiarahamonina manome toerana niezaky ny tsirairay manomezaky ny tsirairay hiara-mitanjona zavatra tsara hiara-mitanjona ny zavatra tena izy toe-tsaina vonina hiaritra toe-tsaina mahazaka fanenjehana toe-tsaina mahazaka fivoarana fa tsy toe-tsaina fampisitona midina na toe-tsaina ataontsika koa hoe mieritreritra ny tena ho feno mieritreritra zay ataon'ny tena ho tsara fa toe-tsaina vonina hisokatra amin'ny hafa le avako lay filazantsara izay torian'ny fiangonana de filazantsara manova toe-tsaina manova toe-po ka lay akamon'ny fahotana lay fahalaina ny fahotana hivoatra de efa netiny Jesosy to amin'ny hazo fijaliana ary Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty de napahiratra ny maso tsy napahiratra ny maso ara-tsaina ihany fa napahiratra ny maso ara-panako niala tam'le resantsika atao hoe asedi niala tam'le fahalainana Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty de napahiratra ny maso Maria Magdalena napahiratra ny mpianatra mason'ireo mpianatra tany Emaosy ny hazo fijalian'i Kristy ny fivavahana de zao mampisokatra ny maso ka mahatonga fomba fijery ny fiainana hibanjina ho lay tena tsara fa tsy ho tavela ao anatin'ny fotaky ny fahotana hoe afako engany eo takatrao fa ny tian'ny tompo amin'ny fiainanao de fiainana mitanjona mibanjina ny fahatsarana ary ao anatin'ny fiaretana sy ny faharetana no anatraranao zany tanjom-pahatsarana zany miaraka amin'ny finoana sy ny fiezahany eo ambany fahasoavan'ny tompo vavaksika tompo misaotra anao zahay fa mitonana ianao miezaka ianao niezaka talohanay ianao efa mato amin'ny hazo fijaliana nitondra famelan-keloka ao anay ary mahatonga anay eo ambany fahasoavana tao aminao zay fa ambany fahasoavana ka dia mikendry sy miaina ny fahatsarana zay efa nomenao anay nofidinao manokana izahay ka nomenao ary mbola tianao anana be dehibe izao tontolo zao tsy manana satria efa nisafidy ny tsy anana fa zay kosa manana satria efa nisafidy ny anana noho ny fahasoavanao de mampanarana tompo hiazona izany hitombo ara-panahy
hitombo ara-tsaina, hitombo ara-pahalalana. Isolo ety anatinay ny fahalainana, ny fifanomezan-tsiny, fa ampianary zahay Tompo hiezaka fa Andriamanitra tia anay ianao miasa ary de mitondra anay hiasa. Ao anatin'izao tontolo andronay zao dia ataovy mikendry ny fahatsarany zahay. Ataovy mikendry ny fahatsarany zahay ary ataovy mandeha am'izay lalana ny fahatsarany zahay. Manam-piainao anay am'ty tontolo andronay ity, ahitanay fifaliana sy fahombiazana ity tontolo andro ity. Rakofy amin'ny fahasoavanao zahay ary tahio ny fiainanay Tompo. Dia tahio ny tokantrano, tahio ny fiangonana misy anay, tahio ny tanindrazanay. Saotra Jesoa. Amen.